Faly tafaradalana indray amin'izao takariva izao tompoko lahy sy tompoko vavy avy hatrany isika dia iroso ao anatin'ny fanomezana anao an'ireo vaovao isan'ny songadina indray ao anatin'izao alina izao azy. Nitondra ny heviny mofo manoloana indrindra ny fampitomboana ny isan'ireo mpikambana eo anivon'ny CES Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarso izay pahay lalàna tamin'ity androany ity. Nitaky ny tokony andoavana aingana ny volan'izy ireo kosa ny mpamatsy entana eo anivon'ny ministera ny jono sy ny arena ankibony tany. Raha araka ny fantatra kosa dia atsahatra ny fandefasana teratany malagasy hiasa any ivelany mandrapitafapetraky ny rafitra mazava tsara amin'ny fesy manaramaso ity fandefasana malagasy miasa any ivelany ity. Manasanao ary anaraka ny vavao atra amin'ny farany. Eo anatin'ny lafiny ara-politika no isantarantsika ny fampalalam-baovao manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena dia nanao fanambarana ireo vondrona sy fikambanana manohana ny dinika izay karakarain'ny FFKM ho azy ireo moa dia latsaka an-katerena tanteraka ny firenena. Mitaky fandraisan'ny olo-pirenena ndraikitra ho fanavotana Madagasikara manoloana ny tsy fanaran-dalàna ataony mitondra ny fikambanana ny sindika ny vondrona manohana ny dinika FFKM. Araka ny fijerin'ireto fikambanana ireto dia miratsy ny zava-misy eto amin'ny firenena. Tsy voaja amin'ny fahafahana amin'ny teny, mitombo isan'ny orinasa mikatona noho ny krizy lafareny, noana mahantra ary mandry andriranantsy sy miorooro ny vahoaka. Mitambatra ny rehetrarehetra dia hoe tsy mety tsony ny zavatra misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zay natonga ny fivondrona andreo hery be dia be zay namoaka an'le fanambarana teo. Ny tsy fanajana ny lalàna, ny tsy fitsinjovana ny vahoaka ary ny tsy fanarahana ny teny natao tamin'ny 13 mai tamin'ny 2009 satria tamin'ny 2009 ange tsika ny teny hoe ny antony ny dinana andalabe isany ny antony ny dinana andalabe dia ny fanakatonana ny télévision sy radio viva. Anefa zao ndray mamerina an'izay zavatra zay zany ny fitondrana dia ny tsy fanaran-dalàna manampy sambotra olona ohatran'izao ny vahoaka mianona hatrany zay zany tsy zay ny fanarana tamin'ny 13 mai tamin'ny 2009 ka zay mahatonga ny olona rehetrarehetra ny mpiasam-panjakana amin'izao fotoana efa tsy mahampitsony ny vola amin'ny kitapo-molam-panjakana io satria efa nesoronyireo mpanampy ny vola ao aminy anefa ny fanjakana amin'izao fotoana tsy mahavita micréer zany richesse na vola ampidirina amin'ny kitapo-molam-panjakana. Eo anatrehan'ny zava-misy eto amin'ny firenena dia manohana ny dinika eo amin'ny samy malagasy ataon'ny filoham-piangonana ao amin'ny FFKM ny fikambanana sy ny sindika ny vondrona manohana ny dinika ny FFKM. Anisany ao anatin'izany ny GEC, ny dinika ambany tafitrano, ny dinika ny samy malagasy, ny KGMA, KMDT, AFIB, asandrato ny fireneko ary ny KPM. Ary raha ny feonandeha dia mety hanatanteraka hetsika izy ireo ny sabotsy ho avy izao eny Ambojatovo. Tena misy hetsika atao amin'ny sabotsy. Ny mpitandro ny filaminana zay milaza ireo ny mpitandro ny filaminana iaro ny vahoaka. Zay zavatra mariko eto ary fantatra fa malagasy ireo mpitandro ny filaminana ireo ary rahalahy ireo manana fitiavana nyity tandrazana ity ireo mpitandro ny filaminana ka nena dia hoe tena fanavotana ny firenena no ataonay ka ny miaramila tompoko dia manavotra ny firenena koa manao antso zany zay dia hoe enareo no mpiaro ny vahoaka efa nona tompoko ry miaramila havana anareo no mpiaro ny vahoaka arovo ny vahoaka amin'le tolona zay atao hanavotana ny firenena fa efa tsy lasa tsony ity. Manameloka ihany koa ny fanososenan'ny zon'olombelona tamin'ny fisamborana ny kandida Lazara Zafiarson ireto fikambanana ireto.